Tondosany zoma 10 Desambra 2024 teny amin'ny sapam-piofanana ara-pambolena sy fiompiana teny Ankatso ny fizarana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpampiofana teo anivon'ny Farmer Business School andiany voalohany miisa 17 menada izay nitondra fampiofanana tamin'ireo tatsapa-mokatra miisa 7,000 eo manerana ny faritra telo ny Asana dia Iatsimo Atsinanana, Androy ary Anosy. Fiara-miasa ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana tamin'ny alalan'ireo tetikasa eo ambany fiahiny dia ny fandaran'asa Prospere, ny fandaran'asa Formaprod ary ny fandaran'asa Defi niaraka tamin'ny GIZ Prada. Tanjon'ny fampiofanana ny ananana fomba fiasa amin'ny hoe tantsaha mijery sy mitodika amin'ny tsena aloha vao mamokatra, izany hoe ny ananan'izy ireo toe-tsaina mpandraharaha matianina fa tsy ho tantsaha mpamokatra vao hijery tsena intsony. Fitaizana sy fampiofanana ny tantsaha mba anana an'ilay toe-tsaina misehatra anatin'ny fanjarana sy ihany koa professionnalisme ny matianina amin'izany asa mahatanterahany amin'ny maha-mpamokatra zany. Etontsika miatrika an'ilay hoe Farmer Business School, ireo tantsaha ireo izay hofanina mba tsy toy ny taloha hoe amokatra dia avy eo hitady. Tsy fantatra hoe firy no lafo, firy ny aiza ny varotana ohatrinina fa hofanina kosa izy mba hiova mihitsy, hiova tanteraka ny fomba fitondrany an'izany famokarana izany hoe inona no tadiavin'ny tsena, firy ny tadiavin'ny tsena, inona ny kalitao tadiavin'ny tsena ary raha izay vola laniko netiko nanatanteraka amin'ny famokarana tokony mba firy ny vidin'ny vokatra mba tsy ho faty antoka izy ka tsy ho kivy ny tantsaha mpamokatra mpamboly eto amin'ny tany sy ny firenena mba azotsika an'izany hoe fampiroboroboana ny famokarana amin'ny lafiny rehetra. Ka izay no navoaka teto ireo mpampiofana amin'ity ataontsika hoe approche vaovao FBS ty. Mifameno amin'ireo fampiofanana ara-teknika izay nambarako hoe champ école na ferme école teo dia izany rehetra zany hoentsika mampiakatra ambony arkareny pireny satria izy ireny no mitondra anisan'ny tena hoe mpisehatra acteur amin'izany fampiroboroboana ny arkarena any ambanivohitra. Tsy mijanona tsotra tsy hitantsika fa mbola betsaka ny ezaka tokony atao ahatonga an'izany hoe fanovana fomba fiatrehana ny famokarana izany hoe tsy hoe miala tanteraka amin'ny fanao famokarana izy fa manatsara an'izay matianina amin'izay manomboka izao ma hoe agripreneur eo amin'ny sehatra izay iasany. Teknika maro no nozarana sy nanaovana fampiarana teny anivon'ireo tantsaha-mpamokatra ho tonga mpandraharaha ireo ka nitondra fanovana sy vokatsoa ny fiofanana nentina ary nampiova ny toe-tsaina. Ity fiofanana FBS ty zany dia nanomboka tany amin'ny taona 2024 ary navita fiofanana teo amin'ny 2020 eo ny mpiofana tsirairay. Ny zavatra tsapa rehefa natao ny fiofanana dia faly ny tantsaha satria ny zavatra vaovao nentin'ilay fiofanana. Ny zavatra tena voizina moa zany ao anatin'ilay fiofanana voalohany indrindra dia mitady tsena alohan'ny hamokatra, dia zava-dehibe manaraka an'izay ny fanatsarana ny kalitao mokatra, dia isan'ny zavatra lehibe voaresaka ao anatin'izay tao anatin'ilay fiofanana koa ny hoe mba hampivondronana ireo tantsaha ireo ao anatina coopérative. Efa folo mahery zao ny coopérative efa tafatsangana tao aorian'ny fiofanana. Zavatra tsapa zany dia tafiditra any anatin'ny folo tantsaha mihitsy zany amin'izao fotoana zao manomboka zao rehefa nampitaina ilay fiofanana FBS ny toe-tsaina mpandraharaha. Roa taona izay no nanaovan'ireto tantsaha-mpamokatra fampiarana an'izay fomba fiasa nentin'ny ireto mpampiofana ireto izay ka nahazo ny tombony maro ny fampiarana ny teknika ary ny atsara ny fari-piainany. 17 Desambra 2024 dia izao Desambra 2024 zao
dia efa hitanay fa tena niova be teo amin'ny farom-piainanay zany nanaovanay an'le FPS. Ny teknika fampiaranay azy moa dia ny fikajianay ny zavatra tokony ataonay. Taloha zay tsy nafantatra ny fandrefesana le zavatra ho ataonay zany fa ankehitriny izahay rehefa hanao zavatra dia refesina ny tanimbolonay, refesina ny zavatra anaovana an'le fiompianay. Fandrefesa-tany anaovana an'le famokarana. Sahalan'izay moa zany resaka tantely ny ataonay dia fandrefesana ny toerana anasivana an'le fiompiana tantely. Izahay taloha tsy nafantatra ny tety-androm-pamokarana, ankehitriny anefa dia manaza tsy manaraka ny tety-androm-pamokarana an'le 3-2-1 dia nazahoanay tombony tokoa le fiofananay tao anatin'le FPS ary nampiova ny farom-piainanay, nampiova isa-tokantrano ny fanaovana an'le FPS satria afaka ny kazikazy ny zavatra tao an-tokantrano ary afaka nampianatra ny mpianatra izahay ara-dalàna koa ny sakafo ao an-tokantrano hatramin'ny nanaovana an'le FPS. Ity fomba fiasa ity dia kendrena ny hitondrana fahombiazana eo amin'ireo mpiofana ka afaka ampivelarany ny fandraharahana ara-pamokarana amin'ny alalan'ny tosika nomena azy ireo.